Sehatry ny finoano ano izy antsika ny fampalalam-bo avao ivon'ny fankalazana ny fahefapolo amby zato taona ny fiangonana FJKM Manala-Mahitsy ny andron'ny omaly. Araka izany dia niditra indro ny fotoana teo anivon'izany fiangonana izany ary nasiana tsindrim-peo manokana ny ara-panahy nandritra ny fotoana. Voromaro ireo zanaky ny fiangonana FJKM Manala-Mahitsy omaly nandritra avy toam-pivavahana lehibe izay nitariany mpitandro n'Andriamananjoho Ranoelson ho fankalazana ny ivon'ny jobily fahefapolo amby zato taona ny fiangonana. Voatery nasiana fidirana indroa araka izany tao amin'ity fiangonana ity no ny fahamaroan'ireo mpiangona. Tsy ny lalonana ihany no mendanja mandritra ity fankalazana ny fahefapolo amby zato taona ny fiangonana ity fa nisy lafiny ara-panahy ihany koa. Eo amin'ny lafiny ara-ponina ihany koa satria mitaky izany tsy tokony fety fotsiny izany fankalazana fahefapolo amby zato taona izany fa fametrahana fanontaniana indrindra amin'Andriamanitra manao hoe nomenao hery Andriamanitra, nomenao tombonandro Andriamanitra fahefapolo amby zato taona inona no andraikitra, inona no ataoko. Dia mamaly izany izahay ato ratin'ny voamera fahefapolo amby zato taona fiangonana Manala-Mahitsy ka mitarika ny kristianina rehetra manao hoe fandinihan-tena, taona ny fankatiavana, taona ny fibebana, taona ny famelan-keloka izao taona izao. Ary izany no ahatonga ny kristianina rehetrarehetra ho tonga fahazavana eo anivon'ny ankohonana, eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny firenena. Satria heverinay fa maro ohatra ilay tenin'ny tompo manao hoe raha ny mpanompo izay natsoina tamin'ny anarako no avy eritreritena sy bebaka ary ala amin'ny ratsy fanaony dia ho avy anasitrana ny taniny. Efatra amin'ny sabotsy lasa teo no nitanterahana izao fankalazana izao. Maro ireo hetsika nanamarika izany lanonana izany izay nandraisan'ny sampana sy ny zanatsampana anjara. Fa ny tanjona napetraka amin'ity jobily fahefapolo amby zato taona ny FJKM Manala-Mahitsy ity dia ny fametrahana ny lakolosy elektrônika, ny fametrahana ny écran elektrônika ihany koa, ny fanamboarana ny valitafo ary ny fanatsarana ny fiangonana amin'ny ankapobeny.